Asivy oktobra omaly sy no anamarihana ny andro iraisam-pirenena ny postra. Anisan'ireo postra misa 250 maneran-tany mankalaza izany ihany koa isika eto Madagasikara. Nisy ny fanamarihan'izany tetsy amin'ny postra Antaninarenina omaly. Semimara Daniel sy Norbert Rakotomalala. Atambatra ny fifampitokisana fiara-miasa ho an'ny hoavy azo antoka sy mifandray io no lohahevitra nentina nanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny postra malagasy omaly. Journée mondiale de la poste ny andro iraisam-pirenena ho an'ny postra maneran-tany Madagasikara ao anatin'ny organisation na ny UPU na Union Postale Universelle dia misy thème moa izy io isa-taona izay resahantsika teo hoe unis pour la confiance. Midika an'izany dia hoe ny fiara-miasa na ny postra ivelany na ny postra eto Tanindrazana dia miara-miasa amin'ny ireo afondrona iraisam-pirenena ny ao anatin'izany resaka fifampitokisana izany dia satria tsika ny asan'ny postra hatramin'izay zany dia ny asan'ny postra fantatsika hoe misy olona mpiara-miasa amin'ny postra malagasy izay manatsika taratasy dia niova tsikelikely izy io satria eo ihany koa zany postra malagasy izay manatsitra entana colis zany na ny ivelany na ny eto an-toerana dia avy eo tao anatin'ny asan'ny postra malagasy ihany koa le resaka épargne izay ankehitriny miasa dia miasa tokoa satria na ireo banky eto an-toerana eto Madagasikara dia efa mampiasa an'izany ihany koa amin'ny resaka crédit fa ny postra malagasy aloha teo zany dia ny fanaovana épargne na ireo atolotra ohatrany hoe tsinjo lavitra tsinjo fahaterana dia misy vaovao hoe tsinjo diaspora satria mieritreritra ihany koa tsika zany ho an'ireo teratany malagasy any ivelany izay mety hoe te handefa vola sy hametraka vola amin'ny postra malagasy. Nisy ny vokatra vaovao ny postra malagasy dia ny tsinjo diaspora. Misy ihany koa ny fanarahana fifanaraha-piara-miasa miaraka amin'ny RIA fandefasam-bola amin'ny iraisam-pirenena mitondra fanazavana ny tale jeneraly ny postra malagasy. Tolotra vaovao antsoina hoe tsinjo diaspora. Efa fantatsika fa misy le atao hoe tsinjo lavitra dia efa misy ny tsinjo fahanterana dia misy ny tsinjo lavitra karazana fitehirizam-bola atao amin'ny postra daholo ireo fa noforonina zany araka nazavain'Andriamanitra minisitra tatsy amin'ny lahateny teo dia hoe nisy fotoana noketrehana izy io efa lavalava fotoana lavalava noketrehana tao izy hoe ahoana ny fomba ahafahana manome ahoana fomba ahafahantsika manome moyen zany mialatsiny amin'le teny frantsay moyen ho an'le diaspora malagasy mipetraka any ivelany. Be dia be ny malagasy izay te hametraka vola aty ary mitaraina fa hoe mametraka vola aty mandefa vola aty dia hoe ino mba tehirizy ino mba anamboarana trano tonga aty tsy vita akory le trano tsy hita akory nalely le vola dia amin'izao fotoana izao zany ho lansevantsika manomboka androany hoe épargne compte natao an'ny olona mipetraka any ivelany fa aty le vola no mipetraka manokatra compte izy any an-dafy fa aty ho compte io no mipetraka dia mandefa vola avy any an-dafy izy dia miditra direct amin'le compte-ny aty tsy mandalo tanan'izanizy zany zao vokatra vaovao vokarintsika androany. Faharoa manaraka an'izany dia misy koa le fifanarahana miaraka amin'le hoe fantatsika misy an'ilay atao hoe RIA. Io RIA io dia société anankiray opérateur anankiray misehatra amin'le fifandefasam-bola iraisam-pirenena sahala amin'ny hoe Western Union ireny fantatsika fa io RIA io koa dia tena ngeza be dia ngeza be efa roa taona zahay postra malagasy no nifampiraharaha tamin'izareo ireo dia zao le izy vao tena raikitra amin'izay zay le hoe niketrehina teo dia zao zany no aparitaka amin'izay manomboka androany zany dia ho lansevana officiellement koa ny fahafahana mandefa vola amin'io RIA io ao koa miaraka amin'le NIM maromaro izao rehefa vao hitanareo fa anisan'ny vokatra vaovao sy contrat de partenariat ho siniavina androany avokoa zay rehetrarehetra zay. Notolorana fanomezana sy mari-pakasitrana ihany koa ireo atleta nandray anjara tamin'ny lalao nosy andian'ny faraika ambin'ny folo araka ny fanampanan-tenenina ireo atleta ireo 770 menadahy izy ireo no nahazo medaly niaro ny voninahim-pirenena. Boky tahirim-bola tsinjo lavitra efa misy vola karatra hipoketra efa voafoana crédit vola no azon'izy ireo nandritra izany. Anisan'ny taranja nahazo namboara-betsaka ny atletisme. Ny ministra ny postra raha teo ihany koa no ministra coach ny ity taranja ity nandritra iny lalaon'ny nosy iny.